odiny aty tompoko miaravantsika rehetra indray ny anaran'i Jesosy tompo. Ny fandaharana baiboly sy kolontsaina indray no arahanao eto amin'ny radio vaovao mahasoa ankehitriny. Tsy lany amamina toy ny farilavavany ny fisaorana ka dia isaoran'Andriamanitra nampiona-tsika isaorana ihany koa ianareo liana dia liana amin'ny fandaharana. Efa tsindrin-daonandrainga amintsika menakavy iain'ny tantarantsika ô. Nefa tsy tantara fetantara fotsiny ihany fa nataona indrindra andraisantsika lesona sy anatra be da be. Ndao ary rahantsika ny tantara dia minofinaritra daholo e. Bepalala hita sy eny etsisero samy masarikyolo lavoko ny baiboly sy ny odigasy ary ireo mpanaraka azy mora fantarina izao indrindra ny fomba mampanahy any odigasy no andejerena afatsy tony any dokotera tsy mba mandalo laboratoara nefa misy mampiasa tsara fa reo zany tahiry zany nararirary ny jalijaly tela ny vola makarena natao ny devoly tsy afabe arofadina ireo sakafo na de mikitika tsy mahazo tsy mety miditra hotely lasa fiainana teritely vomba manandrakandrana tena mahita faisana idirandoza be debe de fikafika indadarabe iamyandozina fanafoty nefa miala tsy matory manofiratsy mahitorera kendakenda ny losifera ary ny oso menaka lasa midainy sampasana efa tsy isa lasalana misy mpampisahoantana saonomatsikaikindrindra momba ny endrika mambiky misy fiovana ny tare sy mba be ny bogosite aizave moka tapakazy no nyanko fanisanandro kizy timbelona be mihitsy vofatotra minisikity izay aloha no tapany voalohany manodidina ity odgasy asakasaky izay mbola hifikitra efizano mazo jalewa ilika mahafaly ny mpankafian'i Kristiny manolotra ho anareo. Ilay tantara mitondra ny lohateny hoe Odigasy. Odigasy. Ireto avy no anomeaina ny tantara. Silvandra Safindrafara no Rabeza. Miriamalala ny avo no Rabozy Vatandrabeza. Fitiavana Rasoloarizao no Mpitoroteny. Tojo Rabesandratana no Pastera. Nirina Lalao Estera no Neny Rangita. Ndina Nicole no Ramarie Anabavindrabeza.
amin'izao akehitriny izao ny tompo dia mandidy ny olona rehetra hibebaka mandidy anao Kristy mipepahy ianao ry avako resy Jesosy Kristy dia afozy ny lalan-dratsinao fahiny mipepahy fa efa akaiky mifanjakany lanitra te handova lanitra ve ianao raha tsy teraka indray ny olona dia tsy mahazo mahita mifanjakan'Andriamanitra. Hoy ny tenin'i Jesosy ao amin'ny Jaona 7:7 raha resy lahatra ianao anio dia mitsangana afozy ny samy fa mahavery anao zany. Fidionareo anio izay hotompoinareo araka ny Josoa 4:20 mifidiana ny fiainana mba ho velona ianao sy ny taranakao. Deutéronomie 7:7 ko mitsangana ary dia atoloran'Andriamanitra ny fonao. Tenen'izy hoe Jesosy inty aho atolotro anao ny foko ny amiko rehetra ny fiainako manontolo. Mandreraka koa tony mpanao tafika masony tony ka mitabataba eraky ny tanàna amin'izay koa dia zao Andriamany bazaha zao ny toritoriny eo tsy lasaka jereo raha tsy variana eto ny olona fa tsy ny aso natao. Ahoana reno anakorontanako an'ireo fa tsy rabozy ve io mitsangana io? Aleo sotominaingana fa mandreraka ka manala baraka ny fomba nentin-drazana sady manao tsinotsinona ny Zanahary. Aiza nefa no andehanako amin'reto olona mifanety reto? Aleo rangaha handady avy aty ambanin'ny olona ty fa ndreo misy mahita eo aiza ny tongotry rabozy amin'izao? Iry eny io mitsy zipo mangamanga misy sarim-boninkazo ny nanaovany. Aleo tonga dia hosotomiko mitsy io fa mandreraka tsy entina mody fa mitonatonana eto dia miainy toriteny eto angano mbazaha foronina fotsiny ane zao toriteny zao tsy aleo ihany ny angano malagasy. Jesosy io resy lahatra ka manolo tena ho anao tokoa Rabozy ndao oe fa to misy misitona ane zany zipoko zany marina tsy menatr'olona raha izao ary iza mibeda ny ranjoko zany ohatray marina. Aza mety ho rebrebe ny devoly ianao ry havana hitsakitsao satana fahavalo efa resy raiso ny tanany tompo te isakambina anao. Rabozy andao aho ody finaritra ataonao. Tena devoly velona mihitsy zao misitona azao ka aleo hitsakitsako fa tsy mila ny satana tsony aho. Miala satana. Oay maky marina hitsakitsako ambany dia mandaka be mihitsy ane rabozy zany ka miala ny anarany Jesosy fa mandreraka kay tena enjany ty mangana ny tafikandroko rabozy loza vonjeo maivoka marina miala ny devoly vonjeo maty rabozy tsy maintsy hiatso mafy ihany raha zao mifandehany ka marina tsy ho faty eto raha zao no mitoy. Vonjeo maty rerazako rerazako petapetana amin'ny lamba mandro ty zato ratranao rabeza tsy rariny mihitsy reny rabozy aiza ve ka dia vitanao no mandaka sy manitsakitsaka tampon-doha nefa dia zao vadinao ihany. Azafady rehefa tsy fananiko sady naninona tany ambanin'ny tongotr'olona tany nefa ianao tsy ataoko vita moro zao rabozy tena mpamosavy milevina moron-dalana io ka matetesa valikitsaka. Ny olona kosa ny rabeza mivavaka dia vitanao ve nisitona ny ziboko sy mipeta ny ranjoko tao? Dia tsy renao mihitsy zany zale niantso anao teo. Tsy reko rehefa mpanao tafika masina ery mandeha mafy be mifanamafisam-peo neveriko fa devoly ianaoko za eo ampanolora tena ny zaho
Nizao fa mikidikidik ao, hay ianao ny tao. Ie moa zany iziko, aza manota fady ianao Rabozy marina ka. Manota fady ahoana moa Rabeza? Rabozy tsy izy velivelo fivavahana io fandrebirebena saim-bahoaka io. Tsy izy amin'ny ahoany fivavahana kristiana ne io e. Netiny vahiny fotsiny io e. Zanahary ihany atsika. Ka noho izany manota fady amin'ny razana izay rehetra manaraka an'io. Jesosy ny tena Andriamanitra Rabeza fa tsy ny razana izany mareny neto vava Rabozy raha tsy nitahiny razana nga ianao ohatr'izao. Amiko tsy mitaza antsony mihitsy ny razana fa Andriamanitra ihany no mitahy efa hitako ny fahamarinany. Tsy hainao nga le fitenenana malagasy hoe raha razana tsy hitafo azy hiady vomanga Rabozy ny dikan'izany mitany razana. Zany diso lalana hatramin'izay re Rabeza fa aleoko manompo an'Andriamanitra velona amin'izay amin'izao sisy izao e. Dray toa sao de verina ho hitsakitsahana hatramin'ny zory firarazana ary. Fanajana manokana ny razana ne io e. Ary aza manao tsinotsinona ny razana ianao fa ireo no nahatoy izao atsika. Rabeza, nambaran'ny pastera teo fa mifahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao atsika. Aprimoany zany Andriamanitra ao zany fa tsy ilaiko Rabozy Ary ataovy fiomankomanana fa hoeny ampanasiana antsika izao. Dia tsy akasitrahany Rabeza vadiko felofelo izao anarahako ny fivavahana kristianina izao ka. Saingy dia atao ahoana? Sapako nefa fa Jesosy Kristy irery ihany ny tena marina. Ary maninona moa raha mitsaitsaika ihany hanatrika an'ilay tafika masina kalamanjana an'io fa an'io mihitsy ilay andro fahatelo. Toa hoe herinandro eo sa herinandro mahery ry zareo no hiasa aty amin'ny manodidina. Fa aiza aloha Rabeza teo lasa nampidi-tromby angamba. Iny ve tsy afaka adany iray vao ho avy eo. Tapaka ny hevitra ka. Ndeha hamonjy an'ilay fotoam-bava ka aloha. Eto amin'ity fotoana ity indray tsika ry havana, anio ny loha hevitra ifampizarantsika dia ny hoe meteza ahafahan'Andriamanitra amin'ny sampy. Inona ny sampy eo amin'ny fiainanao? Fivavahana amin'ny razana, fitazonana odi-gasy, fandehanana amin'ny mpitaiza sa fanasinana? Tsy akasitrahan'Andriamanitra velively zany. Hoy ny Apokalipsy 2:25 hoe fa nivelany ny alika sy ny mpanao ody ratsy, mipijangajanga, mimpamon'olona, mimpanompo sampy, ary izay rehetra tia lainga sy mpandainga. Noho izany, Kristianina mahavonjy fa tsy ny razana, Kristianina mahavonjy fa tsy ny odi-gasy, Kristianina mahavonjy fa tsy ny mpitaiza. Tiantsika loatra ny io Andriamanitra io ka nafoiny hatramin'ny ainy hamonjenantsika. Hoy indrindra ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Jaona 2:9 hoe fa toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Koa meteza ahafahan'ny Kristy ry havana, aza miandra-pitso fa anio atolory azy ny fonao. Anaka, atolory any fonao. Hoy izy ao amin'ny Ohabolana 7:29.
tena riva tany marina. Efa tonga ato fa re izay rabe zay. Mbola tsy nisy jiro nyrehatra ihany hatramin'izao ka mbola tsy atony ianao. Nefa ne efa maiziny e. Ary aiza zany ny omby ka? Ietso hoe toa ny omby kely andro fa ny omby be roa toa tsy ao. Andriamanitro, inona rety ataoko hoe fa lasaiza rabeza. Rabezo, naninona re enao e? Rabozy. Finy ty mahasepitra anao rabeza. Andao rabozy. Andao e. Misy inona rabeza? Andao fotsiny. Vonjeo dia any hitanao eo. Lazao amiko misy inona? Ka ianao tiany rabozy tena tsy azo ilanjahan-javatra mihitsy e. Ndao dia torana ohatra ilay mandeha rito eo indray koa vao maika loza. Lazao rehefa efa novain'i Jesosy Kristy any amin'ny fiainako e. Zay indray ny ianao rabozy a. Efa hoe tsy izy ho aza ny Andriamanimbazaha zany. Rabeza, ary fa aiza aloha ny omby e. Ka eo indrindritsika izao. Lazao rabeza. Ka latsaka rehatatatra riny ny omby rabozy e. Dia andao eto ny jiro. Tsy maintsy antso vatan-dehilahy tsika hamonjy any. Zany ve rabeza? Andao ary e. Ary toa tsy torana ianao rabozy a. Efa lasa ny zavatra taloha rabeza. Ary aiza le toka gasy tato? Atao inona nefa e? Fa vaovao aminao indray ve rabozy fa reny any mifandraraka rehefa misy sakana eo amin'ny fiainana e. Fanomezana asina an'ireo razana, fangatahan-tsodrano, ranom-bavaka. Andao aloha efa tonga eto ihany tsika dia hivavaka ao an'ireo tombo reto tsika rabeza. Fenao ve adala rabozy a? Inona ny idiran'ny fivavahana amin'ny omby? Antsoy dia hovaliako ianao ny teny. Fefa babon'ilay pastera sy lasany ambongadiny mihitsy ve ianao rabozy a? Tena lasany ny foko e. Avereniko elo hoe ny vavanao rabozy? Lasan'ny pastera hoe ny fonao? Tsy lasan'ny pastera re rabeza fa mitonenao lasan'ny Kristy ny foko. Aza manany ihany atao anatin'ny andro sarotra ianao raha fotsy a? Efa hita fa voataonan'i Kristy re arangao. Amin'izany anarany. Anaram-bazaha tsy fatam-piaviana tany. Kristy a Kristy. Andao mantsy anao hivavaka. Ndao hivavaka. Mangina ny vavanao mipetsopetsona rabozy a. Tsy mila anao sy izay fivavahanao fa mandeha anao mody ihany. Ndeha mody fa leo ataonay ny anay. Sady manota faditsy. Rabeza. Ndiana ho ianao mody a. Tsisy idiran'ny Kristy ny resakomby. Azonao zany. Lalana mody izorana. Takizay koa tsy niantso anao tany ka. Aory zalahy. Ny sasany misitonatsy dia ny sasany atsy e. Ary ararao le toka gasy fa tsy maintsy afaka reto e. Le mazava losika lamena marina dia maty tao atatatra tao ny omby a. Tena manozina koa ngamba le rabozon-dozy io ka mpamosavy malemy. Mbola ho azoko iny falao anao. Angana re inambomanga rabeza. Tsy hinana rabozy a. Atsetseny kisoaniny ianao. Andray. Efa nataoko tsara nahandro ane izy ty e. Ka za tsy hinana e. Sady tsara be tsy lan'ny tsatoka. Ka zaho tsy hinana.
Fa nahoana rabezany manda hanina ohatr'izao ianao a? Fa reny fahafatesan'ny omby reny hafaly aminao. Efa nanao izay azo natao re rabeza fa atao akory a? Moramora aminao ery ane izany rabozy e. Tsy hoe moramora fa zara aza mba nisy mividy ihany ny henaniko. Fa tiatiko aray lavaka any ianaoko. Fa andao rabozy a, andao ianao e. Oay, fa to batainao fotsiny ane rabeza. Oka re rabeza. Fa ataonao inona amin'ity atao tsengory ahy e. Aza mibitabitaka rabozy fa andao a. Fa le vomanga ve tsy hoany ao, alao hery, afindrafindrao zato tongotra. Aza mieritreritra ny tapodina itsoaka raha mbola teo vadin-drabeza. Mandroso karaha resorina azafady. Say. Eny tompoko, miarabanao neny Rangita. Petra tsara ianao rabozy a. Dia mbola sahanao ihany fe nitondra taty amin'eny Rangita taty rabeza. Fantatro. Aza miteny tsony. Mohaka tsy izany va. Sady zandry masina. Tena zay osy, zay mitsosy. Zany tokoa re raha neny a. Hitanao amin'izany rabozy fa tena mahay neny Rangita. Tsy misy mahaleo an'Andriamanitra velona re rabeza. Nenao zany foanako tsy nahavonjy ny omby. Ianao za tsy nety hivavaka akory, izay nahafaty ny omby. Alefa sony akola mena 3, fanjaitra 3, singambolonareo mivady. Za indray dia tsy amme eo rabeza. Tsy mety amiko tsony izao. Aza manao volo manorandrana eo ianao rabozy a. Raha tsy te hahita loza, avy dia omena singam-bolo izy, zavatra tsotra kely izany nanotakiny aminao. Dia le vola 3 izy saraka ny karazany avy, manomboka amin'ny 5,000 hatramin'ny 2,000. Iny izao notrany tsy nahita an'le sasany a. Zay no mena fa 3 isaky ny karazany dia mety. Reto ary neny Rangita. Reto. Apy angamby reto e. Fa reto. Ay, dia mandrasa kely aloha azafady a. Mandrasa. Masina osy. Lasa osy. Io eny. Ahoana ozy masina ary neny Rangita? Io Ramari. Tena i Ramari mamingana anareo. Ramari andraso hoe ie. Ramari manenjika anareo ao e. Ramari anabavitra very neny Rangita? Nenjehan-Ramari ianao. Tsisy afa-tsizy io e. Saintsaino nataony. Nisy nahazony anareo tao. Dia Ramari ve no nahavitan'izany? Tsy mampinoka. Mpamosavy malemy koa ane Ramari izany e. Nisy sakafo nomeny anareo tao e. Oka fa le mangazona tery no anay tamin'ny herinandro zay. Zay indrindra. Dia ahoana zany no atao amin'izany ry neny Rangita? Anontany io re masina fa mijaly zay e. Ka zao are. Tia isafona loha isaky ny atory. Tia finosany tia kosa ambany ondana. Tia tanena dia ny ramony afaferaky ny trano. Ny any ambala ny biby fiompy ary eraky ny sary rehetrarehetra any. Moa tia arotsaka ao amin'ny sakafo omena ny Ramari. Mazava ve? So dia mangina aloha ianao rabozy a. Aleo raha natsaka ny andavany ny torohevitry ny masina. Dia tia ataonareo mivady ao anaty rano fandroana. Mazava aminareo daholo ve izany lazaiko izany e? Mazava tompoko, omem-boninahitra any amin'ny masina. Dao ary sa tsy izy.
Ady Rabozy aty any venareo Rabeza orizy mivady io aty ve io tokoa Endramary. Aleo atao avy hatrany ao anatin'ny kafe an'ity ody tany amin'ny Endrangity ity. Mba hanabavika ihany ve ianao Ramary nefa mahavita mamingana ohatran'izany? Ny biby fiopiko ny tsy ahaizanao miaina. Mahita ianao androany. Aleo tambatambazana amin'ity kafe ity. Ary tsisy olona ary ve atao mangina be? Ato ve Rabeza sy Rabozy Mandrosoa Mandrosoa Ramary Ay vareka aty any nareo Rabeza Manahoana ranabavy manao kafe ato ahy Manahoana tsika any? Kafe amin'ny ora toy izao ve? Tsy hita fa ohatran'ny mararirary ny andohako dia misotro kafe eto e. Ty zao ny masakato ka manasy. Tiany ianao. Sady mahery tsara io. Eny arika. Zay ka. Tsy avoatsony ianao Ramary. Raha miseho ratsy eo ianao dia mitapody any aminao. Misaotra indrindra fa tena mahery zany kafe anareo zany Rabeza. Fa zao Maso avy fa inona tokoa aloha ty vaovaonao e? Fa ty Rabozy vadinareo ty ve dia efa voataona an'ilay mpanao tafika masiny ireny? Firy andro izay tazako mivavaka ary Kalamanjanarivo foana. Mba lalina tokoa ane Ramary nampiova hevitra azy vetivety teo e. Reny fivavahambazaha reny nataitra azy. Dia jerenao fotsiny ve fa tsy mba sakananao ty izy e. Vatina melakafatra ane izy iny e. Ny razambeany no tena mipetrahan'ny fanahy teto tanàna fa iny. Marina tokoa zany Ramary Ary lalitsaina be ianao zany. Manota fady sady manoto vitana tsika mianakavy ny Rabozy iny ka. Efa norarako mafy any izy tsy vavaka amin'ity Andriamany Bazaha ty e. Fa misisika tsy laitra kisiko any ianaoko. Moka tsy miafina intsony fa dia efa hitapoko hitam-pirenena any amin'ny Kalamanjana. Ilao feverana iny Rabeza. Mitady ameriny maha-malagasy. Tô ianko tamin'ny toriteny lazain'ilay olona ao fa mikasa nangana fiangonana ty amintsika hono zareo. Dray. Tena fadin-drazana zany. Vohitra masina anie ty e. Aleo anao raha mitady raharaka. Efa firy zay nikasakasa tety zay fa na olona ny lolo daholo ny tendany. Rifatra lasa nitsoka. Kamba jereo ihany iny Rabozy iny fa sao animbazimba ny razana. Dia zao koa e. Le mpanao ody avandra efa tonga ao Ay, le mpanao ody avandra. Tena matoky an'iny rangahy. Zay vao hitako fa mampiady menakavy fotsiny Rendrangita Pitaisa. Ramary anabavin-Rabeza ve dia hamingana anay ahoana? Za kosa aloha tsy hampiasa an'ireny ody gasy ireny ka. Ampia manomboka izao ny fivavahana amin'Andriamanitra. Efa mianatra ny fotsy varavarana mihitsy manko ianao ty Rabozy Mbola nandeha nivavaka re Rabeza fa efa faraparana ane. Aza mianan-kendry Rabozy ajanony ihany zany fa mahagasy ny gasy ihany tazomina mafy. Efa niova Rabeza. Niova hatramin'ny fomba fijeriko ane. Dia anarin'ny maha-malagasy zany ianao. Hitako ny lala tsara ka izorako Rabeza. Fa heverinao fa lalan-dratsy zany ny fanandratana ny razana. Ka tsy afaka ny fikitra amin'ny ody gasy sy ny fivavahana amin'ny razana tsony Rabeza. Aleoko amin'izay Kristy, izy ihany no mahavonjy. Fa efa nasiany sasany amin'ity fivavahana kristianina ity mihitsy ve ianao Rabozy Tena mila karakaraina any amin'ny Rangita mihitsy ianao marina ka. Tsy zany velively fa resy lahatra ny filazantsara re rangaho.
dia milaza koa fa tsy hoeny androvahanasiny ianao amin'izao tsinam-bolan'izao ka. Mazava ho azy fa tsy handeha ary tsy azonao terena velively arabeza. Ary nakaiza le ody fiarovana tany ambalahanao tany? Efa nariko ka. Ampia Jesoa. Aiza re ty ramatoa ty reraza koa. Zany rabeza. Tsy loza mihitsy zany fa zao tsy afaka ny anompo sampitsony ah. Lazainao fa fanompotsapy indray zany mahagasy ny gasy. Aza zimbazimbainao kely ny fitahian-drazana. Ahita loza amin'ny dadabe sy nenibe ianao raha zao mifandehany. Tsy manimbazimba sanatria fa rehefa tsy mety dia tsy mety e. Aleoko manantena amin'ny fitahian'Andriamanitra rabeza. Ay, zany ny vavanao. Tsy afaka niara-onina amin'ny olona mpanota fady ohatranao zany a. Sady manao tsinotsinona an'ireo razam-beako. Dia inona ny tianao lazaina amin'izany rabeza? Zay ray tianao, na ny fanambadiantsika, na zany fivavahanao zany. Hatrizay tsy nisy an'izany nilamina be ny fiainantsika zao ko hoe hivavaka. Ataovy tsara ny safidinao rabozy a. Ndreo dia amin'izao taonantsika izao no mbola hanatitra anao any amin'ireo havanao reo indray a. Fa iny ty mampisafiritaka anao rabozy a. Etso hoe sady mifokofoko ny mangorony entana. Izy tsara ka hoy izay sy rabeza raha Maria. Zava-doza. Raha miveriny eo hony izy dia hanatitra any amin'ny fianakaviako e. Dia ahoana ny zanakareo amin'izany? Dia asa fotsiny indray izay holazaindry zareo amin'izany a. Zareo raha teo moa tsy misy ao. Mba hevery ihany fa ny fanambadiana ka toy ny lambana koa fato no isarahana. Ka tsy mety mihitsy rabeza e. Zany efa tsy te hisaram-panambadiana izany. Ka ny ataonao ihany ny mahatonga an'izao maninona nefa raha ialana any le hevitravina nataonao reny? Fa hevitravina inona re raha Maria? Anabavy ny vadinao no miteny aminao ataovy isandravavinao fa tsy zao bavinao. Ajanony ihany zany mivavaka zany. Lasa manao tsinotsinona ny fomba efa nahazatra ny razana. Dia tsy hamonjy ladoany tsony koa zany ianao io. Tsy sitrapon'Andriamanitra ane zany ry Maria e. Tsy hoe momba ny rabeza aho fa le lafiko ny faladianao rabozy havoto ny tokantranonareo. Aza manaranaraka an'izany fivavahany zany. Daholo zany meko anareo reny. Mety ny tany amin'ny mpanao tafika masina tany ane le izy ry nendrankita dia nidorany tany hono e. Pua masina ozy zava-doza tsisy takty. Sady zay aneto hoe anao fiangonana eto amin'ity tanàna ity mihitsy hono le mpivavaka e. Pua aza misy ane zany fa anetry be ny firenena zany. Dia ahoana ho ary nendrankita? Tena tiako ane rabozy saingy tsy maintsy hisaraka aminy ve asa ahoana ny vahaolana toronao e? Isara ho tsisy atakandro. Ratsy zany dia nareo no hiaraka ho voasasy amin'izao otafady lehibe zao. Ty ny alatsiny, ty omeo azy ty. Karery nendrankita, tsy mety handray aniny ane izy e. Dia tava hevitra ka tsy maintsy ataonao voarainy ty fa tsy mety. Eny e, aleo ary fahitady hevitra ary nendrangita fa dia misaotra betsaka anao mikarakara-nay e.
resahanao tokoa ve ny androka rabeza? Ndao ianao aterina fa na tsy tiako aza ny saotranao vadiko rabozy dia mahazanto loatra ianao ka tsy mety hiala amin'izao fivavaham-bazahana riana amin'ny maha-malagasy izao. Hany ka tena voatery ahy saraka aminao rabozy fa tsy mitovy ny Andriamanitsika ka. Rabeza, andere mba hanompo an'Andriamanitra velona e. Fa ianao ve mivadikondana e? Tsisy ane zany. Aza manamafy ny fonao rabeza, miantso anao ny tompo e. Fa verina tamin'izay fivavahana ary ianao e. Jesosynao zany rabozy a, tsy gasy zany, azonao. Tsy gasy mihitsy zany fa vazaha. Dikan'izany, tsy ho atsika fa isika efa nanana izay nahabotrabotratsika. Rabeza, dia afonao ve ny tokantranontsika e? Ianao no mahafoy ny tokantranontsika fa tsy zaka. Ka mora rabeza. Ary aleo atao anatin'ity rano ity le ody tany amin'ny endrangita dia omena ny raposika. Zay. Zao re no angatahako aminao rabeza. Melohan'ny alako eto amin'ity tokantrano ity na dia tsy fity ny asa dia andao mba hiara hivavaka tsika. Avelao mba hanonona tonom-bavaka e, mengavy re. Tsy maninona fa ekeko mifangatahanao e. Ataovy ary dia sotroy ity ranonao avy eo. Andao hivavaka tsika dia avy dia hosotroko tokoa eo rehefa avy eo sady mangetaheta fatratra. Tsy mahalala nerin'ody gasy nga ianao rabozy a. Ry Tompo Andriamanitra ivelona sy mahery eo. Fantatrao fa no ianao dia voatery andao an'izao ankonako tsy foko izao a. Nefa ianao ilay tsy mba mandao no ombanay. Por foy Jesosy fa mahery ianao. Ohatray, osy! Inona koa ary inako tsy mahalala fomba iny? Osy! Osy! Tena very le rano marina. Le ody nefa efa tao. Inona zany fa tsy very maina? Mahery vitana be le rabozy ity ka. Tsy maninona re io rabeza fa avy dia andeha rehefa vita mivavaka fa tsy sotro rano fa tsy olana re. Ary faraparana amin'izay rabozy a. Mbola ho aiza koa nefa nanaovan'ny ankizy aminao raha fantany izao ataonao izao e. Vehivavy mpanimbazimba ny netim-paharazana tsy. Faly mirambanao raha matorabozy moa. Izy indrindra. Eto ambavaka tompoko fa noho ny fanoloran-tenako an'Andriamanitra tao anatin'izao tafika masina nataonareo taty aminay izao dia tsara mivady koa. Lazainy fa fivavaham-bazaha hono ny antsika. Manimbazimba ny netim-paharazana hoy izy. Mafy izany nefa miorina tsara e. Aza miova. Korintiana voalohany toko 10:25 iny e. Dia mivavaka ho anao sy ny tokantranonareo zahay. Ka izao re tompoko, manana tany izay ahy navelan'ny ray aman-dreniko. Zara teo moa mandova tokana, zareo efa tsy eo intsony. Dia atolotro ananganana fiangonana io tany koa pastera etsy Ambobazimba. Vaovao tsara be izany raha matorabozy a. Mariako fa toeram-panasinana teo aloha izy io ary mbola misy ody milefina zao fa tsy asakana antsika izany e. Fotoana izao
Anovanan'izany toeran'izany ho toeram-pamponan'Andriamanitra velona. Lova tsy raisako amin'ny rabezavadiko io fa asa mirery. Aleo ary aloha hivavakatsika e, dia raha afaka manarika an'ilay fotoam-bavaka 3 andro amin'ny sisy farany ianao dia vao mainka tsara be. Aza donoina fa Manina re pastera. alim-bavaka ireo a. Vonina. Hoaiza raha teo moa e. Amin'izao alim-bavaka izao dia manainga antsika ndeha hanantona an'Andriamanitra. Ato anatin'ity baiboly ity ry havana no voarakitra tsoratra ny tantaram-pamonjena. Ny fitiavan'Andriamanitra antsika, Raisy Jesosy, ho hitanao ato anatin'ity ny sitrapon'Andriamanitra. Jereo ane ty rabozy ery amin'ny sezeria aloha ery no mitirevaka. Jereo koa le pastera sa mpiandry sa inona io. Tô manindraindra ny zato boky zato. Iny zany no atao hoe baiboly. Ary iny no anakalozany rabozy ny odikasinay a. Ataoko mahita io an'io a. Orle sasamentia. Eto ty eny. Zao ny tokony hanaovana antony. Itsahana. Oay, rabeza. Tia hanaovany an'ilay baiboly. Hitsakitsahana ohatr'izao ny tokony fanaovana antony. Zainy ianao. Rovitra potipotehako ty fa io nanadaladalaanao ny saimbadiko aty. Inona ianao? Oay, rabeza. Avelao kely azafady a. Tsy misy mahazo manimba ny fivavahan-drazana eto. Zanadrano any e. Sao de mangonina etanareo. Tsisy ilananareo eto fa te iolana eto angano tendanareo. Raha tezitra aminareo ao ny drazana sy ny odin'ny endrangita dia asy izay azo anareo ao ah. Manainga antsika mpiandry rehetra hiasa kehitriny. Andao sika andravan'izao asan-devoly zao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Miala Satana. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Miala. Otehana ny asa ratsy ny Satana. Miala ianao Satana. Efa favalo resy ianao. Miala ianao Satana. Fa ataony hetsika tromba ve rabe izany sa ahoana? Oay, iny eny izy fa nandrifatra. Voafatotro ny devoly ty rangaty a. Amafisitsika mivavaka. Amafisitsika mivavaka ry havana. Amafisitsika mivavaka. Iny rabeza fa miveriny e. Ary nitondra hafany izany e. Le baiboly teo efa tsy namelany raha tsy rovidrovitra tsy nisy. Rabeza. Aleo mba eo mpanimbazimbany asiny razana. Iny torana iny eny toerana filasianareo tompoko. Jereo fa nitorany rabeza daholo ny filasianareo. Tena mirehitra marina ny afo. Kanefa ndao angataka amin'Andriamanitra tsika mba hamonjeny atsika. Andriamanitra ô, aseho eto amin'izao tanàna izao ny herinao mahagaga. Zaika. Aleo eo mpanimbazimbany ny asiny razana. Faitsara eo amin'izay. Fa Andriamanitra velona ianao ka manafaka sy mamonjy ny olonao. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Fahavalo efa resy ny devoly. Ohatray, azo toa avy tampoka ny orana marina. Tena avy ny orana. Teraina Andriamanitra. Teraina ny tompo fa maty ny afo saika ny rehetra teo. Soa fa mbola tsy nisy zavatra be simba teo fa vao mibozaka ny rehatra. Tompo, tena hitako eto izao fa mahery ianao ka tsy ala aminao izany ana hanorana na hanavandra.
tia misafotifoty eto amin'ny tanàny ity e, fa ahoana e, fa misinona e, mbola tsy leo monina ihany reto mpanota fady reto, ataony ny odiny nenirangita fay ireo anio, ho alina manan-tantara ty alina ity a. Zao nitenika aminao Rabozy a, aty ianao. Atray, fa ataonao ina Rabeza, oaka Rabeza. Asay mandeha ireo mpivavaka reo, raha tsy zany kendaika androany. Tsy fantanao gaza. Fa tsy hainao ve io Rabeza, Rabeza. Nataony takalona eny Rabozy zany a, hitanareo ve io? Kenda Rabeza. Dia alinareo miala eto favonona etonareo, tsy mahalala ny herin'ny asin'ny razana nga. Tsisy miala zany eo, tsisy miala eo amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Dia vola eo anatiny io e. Teny ry atapy-tanety ilay varatra any latsaka marina. Dia fa inona izany vara-latsaka zany? Latsaka mahery ny ranao Jesosy Kristy a, ampiaro anay. Tsy maintsy mainareo anio e, maina anaranareo. Aty amin'ny tamin'ny fahatetino hitoritory filazantsara e, ananganangana fiangonana e. He, inona ianareo? Iny? Oay marina, fa toteo amin'ny tany mba sembaniany latsaka an'ilay varatra reto a. Maty a, oay, fa sady mijefitra daholo ny odi-masina. May, fa tony tolefika ho azy teo Rabeza e. Ohatray, Rabeza, nitolefika teo Rabeza marina, nitolefika Rabeza reto a. May e, vonjeo re olona, vonjeo. Oay, taony olana ny tenda ny endrangitso. Itsoay, kay, fa, to, miolana zany tendako zany. Nitendako e, ny olana reto ny tendako e, ny olana nitenda nenirangita. Vonjeo ilay reto, vonjeo. Ary tsy mahery ihany zany ty ody gasy ty a, hitako voasarika amin'ity resaka fivavahany Rabozy. Mahery ihany ny Andriamanitra reto kristianina reto raha izany, mbola tsisy ohatr'izao hatrizay nipotsira ny voamasoko tena mahery marina. Andriamanitra reto a. Zao no tena herin'Andriamanitra, mahery ny anaran'i Kristy, aleloia. Montsamontsana ny ody gasy, misandratra Andriamanitra. na raha antsika teo ary ilay tantara nampitondraina ny lohateny hoe ody gasy. ireto avy no nanomeaina ny tantara. Sylvain Razafindrafara no Rabeza, Miriam Malalany Avo no Rabozy vadan-Rabeza, fitiavana Rasolo Arzao no mpitoroteny, Tojo Rabesandratana no pastera, Nirina Lalao Estera no Neny Rangita, Dina Nicole no Ramaria anabavin-Rabeza.
masina teny de boky masina afakely mpanjakiray nasanandoro raiky taotrany ororo fagagana tamizay fataratasy tsy mety may mitondra etsy aitoany manohina fo fanasisay ao le testamentaroa ny vaovao sy ny taloha mboly izy ihany no be mpamaky etoka hatrany andafy tena tsy mety lany daty mamelombelona ny ao anaty raha mila vonjy ianao izay ilazay ny tanterao ao no misy vaovao mafaly mampifandray ny mpianakavy tsy avy tsy feno velively akory sika raha eto ampandraisana ny lesona tian'Andriamanitra nampitaina tamintsika tamin'ny alalan'ny tantara teo iny tato anatin'ity fandaharana baiboly sy kolontsaina ity. Mbola be mantsy ankehitriny na dia mahatsapa aza fa ratsy tokoa izany sambo izany dia indrisy fa mbola ifikirana ihany. Ny lohatenin'ny tantarantsika teo dia hoe ody gasy misy kolontsaina, fomba fanao, zavatra isan-karazany izay maneho ny hoe maha-malagasy ny malagasy tokoa ary dia no heverina fa izany ody gasy izany dia isan'ny fomba mpivavahana nentim-paharazana ka zary ny taiza ny fiarahamonina malagasy fahiny, ny fivavahana amin'ny razana, ny fanokoana sikidy, fanasinana, ny fampiasana tapatapakazo, vovopaty, karazan-drazam-panafody izay efa noasinina manokana. Ireny matetika no omena andreo izay mila fitezana manokana. Mikiky izay koa no fiantsoana azy. Misy faritra maro eto Madagasikara malaza mihitsy ny amin'ny ody gasy eo aminy. Dia ohatrany toa hoe manan-kery tokoa angaha reny. Dia ohatrany toa hoe nahabotrabotrany maro. Dia ohatrany toa hoe efa fahazarana indrindra. Nisy mihitsy aza moa ny fiteny malagasy hoe raha razana tsy hita fo azo hiady vomanga. Toa tena nanantena fitahiana avy amin'ny razana mihitsy ny taolo malagasy sasatsasany. Ka rehefa hoe tsy hita ihany izany ilay razana dia tokony hoe foazina hiady vomanga satria tsy hita izay maharazana azy rehefa tsy hita izy. Kanefa inona no hitantsika eo? Mbola ny fiteny malagasy ihany anefa no mamaly izay hoe manalokaloka ohatran'ny razam-be tsy hita. Fantatry ny malagasy ihany ange izany fa tsy mitany razana fa toa ohatran'ny manalokaloka fotsiny eo. Tandremo fa ao ambadika reny asany devoly avokoa amin'ity anio ity. Taorinona hainontsika ny tantara teo. Nisy fifanandrinana teo ny ody gasy izay no heverina ho mahery teo amin'ilay tanàna. Fa teo kosa ny herin'Andriamanitra mahagaga izay tsy hay tohaina, tsy azon'iza fefena. Tsaroa fa ny razana izany ange efa maty fa izany Andriamanitra ivavahantsika izany ange velona mandrakizay. Na izany fotsiny ihany azany tsy azo ampita aina dikan'izay. Raha hifidy izay hotom-pona ihany ve tsy aleo manompo an'Andriamanitra velona? Misafidy toa ny Josoasy ny ankohonany hoe fa raha izasy ny ankohona kosa dia hanompo an'i Jehovah izahay. Josoa 4:5-5:10 mitenena manapa-hevitra amin'ity anio ity hoe manomboka an'io tompo avelanay ihany ity fandehanana any am-pitaiza, fakana ody etsy seroty, fanasinana, fisikidianana isan-karazany. Fa hitodika aminao Andriamanitra kosa izahay, le Andriamanitra velona sy mahery. Mety hiteny ngamba ianao hoe le tantara teo ane mba tantaran'ny foronina ihany, fa
tena tao anatin'ny fahamarinana tanteraka satria maro ny tranga manamarina izany. Raha tsy ilaza fotsiny izao tsika ohatra toy ny nandresena ny sampy lehibe teny Ambohimanarina, izay tsy ataontsika akory aza hoe sampy lehibe satria fantatsika fa lehibe izay ao anatsika noho izay ao amin'izao tontolo izao. Lehibe lavitra ny andriamantsika. Eno kely ange izay voalazan'ny Jaona 1:4 anaka ianareo dia avy amin'Andriamanitra ary efa naharesy ireny satria lehibe izay ao aminareo noho izay ao amin'izao tontolo izao. Ninona karazana sampy, ninona zavatra mety mampahory sy mampatahotra, ninona oatra ny hery ananan'ny fahavalo. Tsarovy fa manompo Andriamanitra velona sady lehibe lavitra noho ireny ianao ary nateraka Andriamanitra ho mpandresy ianao. Mifalia efa azontsika ny fandresena, mila raisina ampinoana kosa anefa. Dia nantenainay indrindra tato anatin'ity fandarana ity fa nandrisika atsika tokoa anapa-kevitra anary izay ho tambola mitambesatra amintsika manodidina n'izany fanompo-tsampy, ody gasy sy ny maro hafa izany. Ny fanarahana izay fandarantsika izay. Raha misy kosa mety ho avantsika, mety namantsika, olo-pantatsika izay fantatrao, navelan'Andriamanitra ho fantatrao hoe mbola miainao anatin'izany fanompo-tsampy izany vavao azy. Ary tsaroa fa tena ilaina dia ilaina ny fandravana ny asa maizina. Tao anatin'ilay tantara teo izao ny asa mihitsy ny mpiandry. Tsy hoe rehefa misy ny tafiky ny devoly dia eo dia angorera fotsiny eo dia izay izany. Fa mila mampiasa ny fahefana izay efa nomeny Jesosy Kristy antsika isika. Olay Matthieu 9:7 ary ny antso ny 12 lanky eo aminy Jesosy ka naniraka azy tsirorosina nome azy fahefana hamoaka fanahy maloto. Zaso ianao ihany koa efa nirahan'ny Tompo efa nomeny fahefana ary mandresy ny herin'ny ratsy rehetra tsika satria izay hatrany manompo Andriamanitra velona sy mahery ange zaho senao dia izay ary satria atao lava ny tary saingy raha lava ho ny ahitra very ny kisoa, raha lava ny teny mety ho very ny mahasoa. Ho faranako ny teniko ankehitriny ny fiadanan'ny Tompo aminao fanan'Andriamanitra nampy ny tsiraray avy atakatra ny sitrapon'Andriamanitra tokony ho tanterahana. Mandrapitafa indray ary tompoko amin'ny heriny anio toy izao manome fotoana anao izay mpanatotosa ny fandarana Baiboly sy kolon-tsaina.